Arahantsika manaraka izao kosa indray ireo vaovao tapatapany nisongadina tamin'ity androany ity. Arahoary. Zava-dozana Tsiravina no miseho tany amin'ny Fokotany Tanambao, commune Ankilivaly, district Mahambo, ny asabotsy 12 febroary lasa teo, tokony tamin'ny ora hariva. Tovolahy 17 taona no nohan'ny voay. Fantatra fa nanarato naraka tamin'ny havana ity tovolahy ity. Nisotony biby be teo amin'ny kibony izy ary nentiny tany anaty ranolalina. Tsy nisy azo nataon'ireo namany afa-tsy nitaza-potsiny. Omaly maraina no hita ny vatana mangatsiaka ka ny lohany sisa ny novatan'ireo fianakaviana. Tovolahy 17 taona no hita faty teo akaikin'ny Baragotra any Jamanjara tany amin'ny Fokotany Tanambao, commune Nosberville, faritry Diana, ny 12 febroary lasa teo, tokony tamin'ny ora maraina. Rehefa natao ny fizahana dia fantatra fa nisy nanolana izy. Tsy nolana tamin'izany ny tany ratsy fa mbola notsatohany tamin'ny hazo ny fivavily lasa zavavy ka io no niteraka ny fahafatesana. Tsy fantatra hatreto izay nahavandoza mitony fanadiadiana. Olona roa kosa ny maty, omby miisa 7 lasany dahalo nandritra ny fanafiana amin'ny Tampiadina tany Antavokely, Fokotany Soanimira, commune Ambatsoa, district Ambohimasoa, ny 12 febroary lasa teo, tokony tamin'ny 5 ora sy sasany hariva. Dahalo miisa 7 mahery, ny Rongo-Basy, Arme Blanche no fantatra fa nanafika tanàna. Nanara-diavy hatrany ny zandary sy ny fokon'olona ka lavo tifitry ny Jiolay nirota amin'ireo fokon'olona. Ramatoa 70 taona kosa ny fantatra fa maty voatifitry ny Jiolay tao an-trano. Tokony tamin'ny 12 alina ny 10 febroary lasa teo, tany Ambohitromby, commune Andranomamy, district Ambatoboeny. Raha ny zavalisy dia niditra ankeriny tao amin'ny ilay tokantrano ilay Lasibatra, ilay Jiolay, ary nitifitra ilay ramatoa teo Ampandriana. Nijoka avy hatrany ilay navandoza ka ny namany ray an-trano taminy no nampandreny manam-pahefana. Natao ny fanadiadiana ka voasambotra ilay nahavandoza. Anomboka anio alina zany ny fiadina ny tompon-daka ny Europa andihan'ny faha-13 ho an'ny klub tompon-daka isaky ny fireneny avy na ny Ligue des Champions ho an'ny top lalaovana 17 izay eo ny Paris Saint-Germain sy ny FC Barcelone ao amin'ny kianjan'ny Parc des Princes Paris renivohitra frantsay amin'ny 7 alina latsaka faefany ora any an-toerana. 7 ka hatramin'ny 7 ny kluba mety andray anjara marihana fanen'ny kianjo olimpika ny Kiev renivohitra Ukraine ny Europa atsinanana no ataony famaranana amin'ny faha-19 ny volana May 2024 raha tsy misy ny sampona. Ny amin'ny Paris Saint-Germain dia i Di Maria sy Cavani no ilahatra manoloana ny tsatokazo ny Barcelone ary Lionel Messi sy Neymar kosa no ametraka ny tsindry manoloana ny Trappe mpiandry tsatokazo ny PSG ka dia miomana ary fa dia anao safidy. Olona iray tamin'ireo 5 izay vororoy tamin'ny Alatra Jorofo sy vakitrano tamin'ny Asonirany Vongo, herinandro Vitsilasy izay no voatana amponja Vonjomaika. Tao anatin'ny fanadihadiana nanoloana ny fampanoavana dia neky izy ity fa tena nitondra ilay sakodo avy nalainy tao amin'ny trano ny mpandraraha Jorofo iray tany toerana. Marihana araka ny vaovao fa adin'ny pralala niseho tany toerana ity ka dia olona iray irakiraka izany no tratra farany. Amin'ny raharaham-pianakaviana azy dia tsy voafaritra mazava ny Alatra Jorofo izay lazaina nandritra ny famotorana fa mitentina hatrany amin'ny 3 tapitrisa ariary.